Zay no makasika niny fanolanin'ny parlemanta ny fiandohan'ny-herinandro ity ny volavolan-dalàna makasika ny fantsiana ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES no ahafantarany maro azy. Makasika izay indrindra dia nitondra ny fomba fijeriny ny filohan'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara na ny filohan'ny SMM. Mivoana misehatra ny lalàna ny zavatra rehetra tanterahana amin'izao fotoana izao ny filohan'ny SMM. Hafahafa hoy izy raha misy rafitra efa nipetraka izay lany tamin'ny alalan'ny safidin'ny mpitsara no averina indray. Kanefa hoy izy efa niainana nanomboka tamin'ny taona 2010 dia hafahafa foana dia novaina ihany ilay rafitra. Ho an'ny filohan'ny SMM dia tokony lesoka no naizy ary heverina fa fametrahana olona tsy voafidy hitarika ny CES ny fototry ny olana fa tsy mpikambana. Nampidirana olona hafa zany CES zany. Zay moa zany no eritreretin'ny rehetrarehetra angambany rehefa samy nanao proposition daholo hoe aleo asiana an'izao mba mety ho balizy kokoa angamba zay zavatra zay. Ny hoavy moa no maritra zay zavatra zay ho hitantsika eo hoe tena hoe vahaolana tokoa ve no nanovana an'iny sa tsy nanovana an'iny fa raha nisy lesoka azo tsongaina tao amin'io CES io dia azo natao ihany koa hoe maninona moa nijerena zay lesoka atao zay dia izay ihany no natao zay namahana zay olana izay dia indrindrandrindra ny olana hatramin'izay tao dia hoe ohatrany tsy dia mitombona sy mety loatra ny hoe olona voafidy ka olona tsy voafidy no filohan'izany fitsarana izany. Zay no tena lesoka atao tokony izay zany no namboarina angambany fa ny resaka hoe novaina tanteraka ny firafitra ao anatiny zany ohatrany hafahafa ihany. Io moa zany misy lafiny rehetrarehetra foana ny ambadik'izay toy ny hoe resaka ho an'ny zareo mpanao politika indray zay hoe aleo hiditra daholo izahay nanao sonian'ny tondrosotra dia rehefa nanao proposition hafa indray namana hafahafa sasatsasany tany hoe sivo assesseur dia ohatrany hoe proposition en parallèle mitovy ihany zay zavatra zay rehefa aveo fa hatraizany efficacité-ny dia hoe zay ny teneniko hoe tantara mamaritra anazy ho hitantsika eo. Anisan'ny nitondran'ny filohan'ny SMM atsikera ny nampienana ny samy-tsara momba ny volo ao anatin'ny CES vaovao. Ho an'ny SMM dia tokony mitovy leta hatrany ny isan'ny mpitsara mikasika ny lalàna sy mpitsara momba ny volo. Raha nanontaniana momba ny didy izay efa navoakan'ny CES amin'ny filohan'ny SMM dia toy izao ny valiteniny netiny. Tena marina aloha sarotra be hoe mpitsarana efa mivoaka zay araka lalàna efa tsisy ninina azo atao intsony iny dia tokony na izahay samy mpitsara rehefa samy miteny hoe efa zay dia tsy tokony hisy ninina afaka manova an'iny intsony fa tena hoe zay ny tokony izy. Nefa moa iarahantsika malala fa zay ilay teneniko teo foana hoe toe-drara ohatrany hoe manokana mihitsy ty hafa mihitsy zany ohatrany hoe exceptionnel dia zareo mahafantatra ihany hoe na dia mety tsy hety raha zay dia mety ho vainy zareo ihany zay tsy dia tena anao commentaire momba n'iny loatra zany. Arak'izany dia manisa iay mety hampahomby ny fanovana ny rafitry ny CES ny SMM araka ny fanazavana ny eto ny filohany ny mpitsara Arnaud Marius Auguste.